manondrikalohanay zahay ry Jesosy zokinay eo tsapanay indrindra fa lehibe ny fitiavanao anay ary manatsika anao tokoa izahay te handre ny teninao hampianatra anay mandrakariva ny fahasoavanao koa aneho fo vaovao tokoa izahay ho ao anatinay mba hatsapanay ny mahasarobidy sady ambony izany halaliny zany fitiavanao izany koa ity teninao zay ambaranao ity sokafo maso-panahinay handray zany teny zany esory ny fo vato tsy ananjara fa ho tonga fo nofo izahay ka hanaiky eo anatrehanao zay rehetra tianao lazaina eto Jesosy dia sokafo maso-panahinay hidirany zany teny zany haizanay hanana fomba bebaka tokoa. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra araka ny hita ao anatin'ny programa dia ho hitatsika ao amin'ny Alahady 7:10 manaraka ny Trinité ka ao amin'ny filaharana faharoa no misy ny anjaratsika araka ny filazantsarany Marka toko faharoa manomboka amin'ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 20. Filazantsarany Marka toko faharoa manomboka amin'ny andininy faha 20 ka hatramin'ny andininy faha 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatsy Jaona sy ny fariseo ny fadihanina tamin'izany dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatsy Jaona sy ny mpianatsy fariseo no mifadihanina fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady? Ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny havany papakatra? Raha mbola ao amin'ny hany ny papakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro zay hanalana ny papakatra hiala ao aminy ka amin'izany andro zany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba mbola tsy voalona amin'ny lamba tonta, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia handropitra ny tonta ka dia hitatra ny triatra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao anatiny sy ny hoditra tonta, fa raha izany ny divay vaovao anatiny sy ny hoditra tonta, fa raha izany ny divay dia hatriatra ny sy ny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny hoditra, fa ny divay vaovao no anatiny sy ny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoty ny salombary teny ampandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza ilay nataony Davida raha reraka ny hanoanana izy mba amin'izay nanaraka azy, fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny androny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana mofo aseho izay mahadiso raha misy homana izany afatra ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata ny zanak'olona. Ry Ray Masinao manamasina fahamarinana fa ny tenao ny fahamarinana. Amen. Raha ananganatsika lohateny izao tenin'Andriamanitra anjaratsika izao dia izao no teny izay omenatsika: tokana ny lalam-pamonjena dia Jesosy Kristy. Tokana ny lalam-pamonjena dia Jesosy Kristy. Zavatra roa lehibe no voalaza amin'izao tenin'Andriamanitra anjaratsika eto izao araka zay hitatsika ao amin'ny filazantsarany Marka toko faharoa izao. Voalohany, ny niampangany jiosany Jesosy sy ny mpianany. Faharoa,
tsy mifady hanina sy manoty salombary tamin'ny andro sabata Jesosy sy ny mpianany. Angamba miverimberina ny teny hoe sabata ka hoentitsika ho amafisina bebe kokoa ny fanazavana izany sabata izany. Ny zavatra hitatsika dia inona atao hoe sabata. Faharoa dia inona atao hoe sabatany Jiosy. Fahatelo dia inona hoe sabata kristiana. Fahaefatra dia inona ny sabatany lalàna. Fahadimy dia inona atao hoe tao sabata. Raha mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa ny atao hoe sabata, toa misy zavatra roa no azo ambara amin'izany ka ilazana sy hanamafisana ny fanasavana ny hoe sabata. Voalohany dia andro voatokana ho an'i Jehova no dikany. Faharoa dia efa noazavaina tamin'ny maraina ary mbola mafisina koa amin'izao filakandro zao dia andro fitsaharana. Raha ny sabata no resahina eto dia lazaina hoe andro fahafito, andro fitsaharana, andro fialan-tsasatra, andro fijanonana. Io no dikany. Fomba mahity molala izay nampiasainy Jiosy indrindra ity sabata ity, ary nohajainy fatratra ary nataony ho ao anatin'ny didy ka notandremana tsara izany sabata izany. Nataony Jiosy ho fahatsarovana zay nataon'Andriamanitra ny sabata, ary natokana mihitsy ka tsy azo iasana izany sabata izany, ary tsy mahazo manao na inona ny olona rehefa tonga izany sabata izany. Tokony hiala sasatra mba hahatonga ilay fanomezana, ilay voninahitra an'Andriamanitra, ary hahatonga ihainoan'ny olona ny teniny. Faharoa dia ny sabatany Jiosy. Ny sabatany Jiosy dia manomboka amin'ny andro zoma hariva amin'ny 5 ora ka hatramin'ny asabotsy hariva amin'ny 5 ora, dia voafetra tsara ao anatiny 420 ora hitandremana izany sabata izany, ary sabatany Jiosy zay no hajaina fatratra tamin'izany fotoana izany indrindra. Tsy azo anaovan-draharaha izany sabatany Jiosy izany. Natokana indrindra ho andron'i Jehova izany satria andro masina. Tsy manao raharaha na amin'ny andavanandro akory aza, eny na mahandro na mandeha, eny voafetra ho 2 kilo ihany na 1 kilometra no aleha miala ny manda tamin'izany fotoana izany indrindra. Tsy azo atao ny mitondra entana rehefa tonga izany sabatany Jiosy izany, ary no heverina indrindra ho fandikana ny lalàna ka ho heverina ho fahotana raha misy mandika izany sabatany Jiosy izany. Fahatelo dia ny sabatany lalàna. Raha mbola tany anefitra ny zanak'Israely dia nisy ireo olona nandika lalàna zay nomeny Jehova tamin'ny alalan'i Mosesy, indrindrandrindra fa ireo nandehandeha nitady ny mana tamin'ny andro sabata,
ary am'izany indrindra no nametrahana didy mba ho voafetra ihany ny mana zay alainy am'izany atongavan'izany sabata izany, ary am'izany fotoana izany mba hatonga ny olona tsy miala amin'ny toera zay misy azy ka hitady ny mana rehefa tonga izany sabata izany. Taorian'izany indrindra dia nasiana fetra ny azon'olona aleha am'izany sabata izany ka tsy mihoatra ny 1 kilometra ivelany manda ny tanàna tamin'izany fotoana izany indrindra. No adraina fatratra izany sabata ny lalàna izany satria ao indrindra no nametrahana ny didy 10, ao indrindra no ahitana ireo lalàna miisa 900 mahery tamin'izany fotoana izany indrindra fa ny fanajana ny fampianarany ireo raby tamin'izany fotoana izany indrindra, ary tao anatin'izany sabata ny lalàna izany no nahitana fifadiana indroa isan-kerinandro, dia ny andro alatsinainy sy ny andro alakamisy izany. Tena mazava tokoa tamin'izany fotoana izany raha misy mandika izany lalàna sabata ny lalàna izany dia mendrika hoelina ho faty izy satria izany indrindra no narahina tamin'izany fotoana izany. Fahaefatra dia ny taona sabata. Ny taona sabata dia taona fahafito, taona fitsaharana, avela hiala sasatra ny tany ao anatin'izany taona fahafito izany, fa manomboka amin'ny taona voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina dia volena avokoa ny tany rehetra. Fa rehefa tonga izany taona fahafito izany dia mitsahatra tsy azo ambolena intsony ilay tany mandritra izany ray taona izany satria sabatan'i Jehova izany taona izany. Eny aza ao anatin'izany taona sabata izany na dia ireo andevo tao an-trano aza rehefa tonga ny taona sabata dia afaka mifanandevozana izy. Ka raha misy ireo andevo tsy teo afaka amin'izany fahafahana izany, raha lehilahy izy dia asia marika ny sofiny ka irifa izany sofiny izany manambara fa andevo tsy teo afaka amin'izany taona sabata izany lehilahy izany. Fa raha vehivavy kosa izy dia irifa ny orony asia loaky, io no manambara fa vehivavy tsy teo afaka amin'izany taona sabata izany vehivavy izany. Fahadimy ny sabata kristiana. Efa no hazavaina tamin'ny maraina izany sabata kristiana izany fa io indrindra no alahady voalohany amin'ny herinandro zay nitsanganan'i Jesosy tamin'ny mety, manambara fa vita ny famonjena, vita ny fanavotana, ary zany andro alahady zany indrindra no nidina ny fanahy masina avy tany an-danitra koa, ary io no anaovana ny asa tsoa na ny fiantrana indrindra fa manafaka ny tsaha-pahoriana, manasitrana ny marary, ary zany alahady zany indrindra no hamafisina eto fampidirana ao-po izany tenin'Andriamanitra izany zay lohalaharana amin'ny fiainany mino. Hajaina fatratra izany andro alahady izany satria voatokana ho an'Andriamanitra hivavaha ao aminy. Kanefa ny zavatra mampalahelo dia izao, io andro alahady io indrindra koa no atokana
ka ataony olona ho andro fialam-boly, ataony olona ho andro fitsangatsanganana, ka tsy andrenesany intsony izany tenin'Andriamanitra izany. Mazava ny lohateny izay anjaratsika eto, tokana ny lalam-pamonjena dia Jesosy Kristy. Koa aoka ny olona mino rehetra, aoka ny kristiana rehetra, aoka ny fifohazana rehetra, mba tokony ho modely alain-tahaka ka hanaja izany andro sabata kristiana izany, dia ny andro lahady ho fihenoana sy fakatoavana izany tenin'Andriamanitra izany. Tantara anankiray, raha nanao sitazy ny tenanay tamin'ny toerana fitandremana anankiray tamin'ny taona 1970, dia nisy lehilahy anankiray tena mafatrapo tao anatin'ny fiangonana, sekreteran'ny fiangonana izany lehilahy izany, tena mahavita zavatra tokoa tao anatin'ny fiangonana izy afampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Rehefa voatendry ny sinoda zahay hiasa amin'izany toerana izany tamin'ny taona 1970, dia io toerana nanaova stage io no nanendrena tamin'izany fotoana izany, posta fahatelo angamba izany. Rehefa tonga tao dia nitadiaviko io lehilahy tsara sitrapo mampandroso ny fiangonana ety, dia nanontaniako, aiza ray aman-dreny sekreteran'ny fiangonana mahafatrapo? Dia hoy ny filazany zay nanontaniako, rehefa natao ny fifidianany bureau ny fiangonana tsy lany bureau intsony izy, ka rehefa tsy lany bureau izy ka nankaiza, dia nifindra amin'ny fiangonana zay manaja andro fahafito, dia Adventiste izany. Rehefa afaka ray volana dia namangy azy ny tenanay, dia hoy izy, zaho pastora fa efa mitarika fiangonana amin'ny Adventista, ka fa tsy hiverina any amin'ny fiangonana FLM intsony aho mandra-pahafatiko. Dia somary nalahelo moa tamin'izany fotoana izany, satria io ny zavatra niseho. Tamin'ny fotoana staziko dia matetika mihona amin'izy mivady, ka rehefa mikarakara sakafo izy ireo, ny laoky zay ampandrosondry zahay dia laoky amalona na amalo izahay bakagny, ka io no laoky tiandrozy indrindra. Ka rehefa tonga amin'ny itariky na Adventista izy, satria ao anatin'ny lalàna na Adventista fa tsy azo hanina ny fia misy kira rehetra, ao anatin'izany ny vora-masaky indrindra fa ny amalona. Raha sendra teo zahay mivady tamin'izany fotoana izany, misy olona tamin'ny fotoana stage mpitondra io amalona io amin'ny zareo, dia nandalo teo aminay izy ka nanontaniako hoe ho aniza ity amalona ity? Ho an'ny ray aman-dreny tsy tononoko agnara. Dia hoy aho nanao herisetra, lazao aminy fa alaiko ny anankiray amin'ity amalona ity, efa voavidy ny vola pastora, lazao aminy fa alain'ny pastora ity amalona ity. Dia nitazoniko, dia nandoha ilay nitondra amalona nankany aminy, dia niresaky izy, roa monentiko amin'ny volanareo, fa ny anankiray nalan'ny pastora. Dia hoy ny filazany ilay mpitondra igny amalona igny, nitanondrika izy, satria avy hatrany fantatsy pastora ilay secret, fa tsy ho mamalona izy, kanefa nalain'ny pastora ny amalo.
dia tsy nanantonahy ro tsy nanantonazy aho tonga ny 2 volana dia niarahaba azy aho salama ray aman-dreny salama tompoko tamin'izay izy zao filazany fa maika handeha pastora fa mivory miala io tanàna misy azy 3 kilometra io tanàna misy azy fa maika handeha pastora ka miala tsiny lahy amin'ny fotoa magnaratsika mihaona dia nilaozako izy ary nilaozany aho dia nandeha izy afaky ray taona nifankahitandray zahay satria olo mpinamana be dia nandrosoavatrany aho tao an-trano dia nivavaky rehefa nivavaky azafany pastora dia nitsangana izy dia niseho vavolombelona hilaza ilay amalona zao ny filazany zaho i pastora na dia mitariky adventista na verina ny resaky mbola efelemy avao miaho ka menao tsino raha misakafo amalona dia nomehy aho dia navelako tsy niresaky igny amalo igny tsony aho raha mijery zao ten'Andriamanitra zao isika tsy hijery araky ny fanazavana nisy teo ny amin'ny sabata fa mazava ilay sabata ny kristiana fihainoana ny tenin'Andriamanitra sady fakatoavana ny didiny zava-mahagaga raha misy problema tsy tonga ny olona ho any am-piangonana handreny tenin'Andriamanitra fa lalony matoritory ao an-trano tsy mampanino azy zany fa kendreny zao tenin'Andriamanitra hoe tokana ny lalam-pamonjena dia Jesosy Kristy manasa ny olona rehetra handray izany tenin'Andriamanitra izany koa hita soritra amin'izao tenin'Andriamanitra izao milaza indrindra ireo ataon'ireo olona miapanga any Jesosy ny mpianany ary indrindrandrindra ny mifady hanina sy manoty salim-bary tamin'ny sabata tena diso eo anatsy amin'ny jiosy tena diso eo anatsy amin'ny fariseo ireto mpianatra ireto sy Jesosy nolazainy mazava tamin'izany fotoana izany indrindra fa ny mpianatsy fariseo ny mpianatsy Jona Mpanabatisa mifady hanina sady misasa tanana koa ary nidokoafany fatratra izany ary nitanterahany andro aman'alina izany fa nahoana ny mpianatsy nareo tsy mifady hanina tsy misasa tanana hevery ny fanapetrany araky ny lalàna zay noazavainy tamin'izany sabatany jiosy zany ary noazavaina tamin'izany sabatany lalàna izany mazava indrindra araky voalaza amin'ny Levitikosy 9:20 fa andro iray isan-taona voatendrin'Andriamanitra hifadiana ho andro fanavotana Jesosy indrindra no nanalatsiny ny mpianatra fa marina raha tsy mifady izy ireo satria tsy izany indrindra no antony ambony amin'ny fiainana maha-olombelona fa ny fakatoavana sy ny fihainoana izany tenin'Andriamanitra zany ny zavatra nambarany Jesosy eto dia izao tsy ferana ny fifadiana fa zavatra tonga ho azy zany kanefa nataony ireo lohandohany tao anatin'ny fiangonana fa diso Jesosy sy ny mpianany satria mandika izany didy izany ary na Jesosy koa aza tsy nanjara ny mpianany fa vao maika namela malalaka indrindra fa noazavaina araka ny hita amin'izao tenin'Andriamanitra zao manomboka amin'ny andiny fa 520 sy ny andiny fa 420 ny zavatra hita amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia zao
heveriny reo fariseo ho fampianarana vaovao no nasehony Jesosy sy ny mpianany tamin'izany fotoana izany indrindra, ary indrindra nahatonga ilay ohatra eto ny amin'ny lamba tonta sy ny hoditra tonta, ny amin'ny lamba vaovao sy amin'ny siny hoditra vaovao. Hazavaina tsara izany teny izany fa tsy azo asiana lamba vaovao ny lamba tonta. Angamba raha ampiarahiny izy ireo malaky rovotra ny tonta noho ny vaovao, ary tahaka izany koa ny siny hoditra tonta satria fa ela niasana. Raha isiana divay vaovao dia ho rovotra izany siny hoditra tonta izany. Ny tonta indrindra dia manambara ny faharatsiana, ny tonta indrindra dia manambara fiavonavonana, ny tonta indrindra dia manambara tsy fitiavana, ny tonta indrindra dia manambara tsy finoana, ny tonta indrindra dia manambara tsy fibebahana sy ny sisa. Koa raha tiana haseho ny hahatsara izay hamboarina amin'izany, tiana haseho amin'izany tonta izany, dia io ilay fampianaran'ny taolo, io ilay fampianaran'ny fariseo, manao hoe tiavany namanao ary makahalany fahavalonao, araka ny Levitikosy 7:7-9. Toa mifanohitra ny amin'izany tonta sy ny amin'izany vaovao izany, tsy miara-dalana intsony, fa tsy ny lamba vaovao ny sy ny vaovao dia manambara indrindra fibebahana marina, manambara indrindra ny finoanan'i Jesosy Kristy, ary zany indrindra no maha tsy miara-dalana izy ireo, fa toa mifankalaina. Ary nampianariny taolo tamin'izany fotoana izany indrindra hifanohitra amin'ilay didy vaovao, ilay didy mpitiavana araka ny fanaovany toby lehibe so tanàna. Tsy mahay miaraka ny tonta sy ny vaovao. Ny tonta dia manambara ilay toetrana dama ela, fa ilay vaovao kosa dia ilay Kristy mitoetra ao anatin'ny olona. Koa hita ny tonta dia miteraka fahoriana ho an'ny olona, ny tonta dia manakona ny fahatsarana, ny tonta dia mahatonga fanamehem-po, ny tonta dia mahatonga loza mandrakizay. Fa manao hoana izany vaovao izany, koa ahariharina zao tenin'Andriamanitra eto androany zao, tsy hianatra ny amin'ireo toetra ny fariseo isika, na hitandrina araka izany sabata izany ho heverina ho ambony. Io indrindra nahatonga izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto zao nandiny 720 sy 720, ary hoy izy taminy ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompo sabata ny zanak'olona. Hita avy hatrany amin'izao tenin'Andriamanitra zao fa toa misy fifanoherana amin'izay nataon'ny fariseo ny amin'ny Jesosy sy ny mpianatra, indrindra fa nanoti ny salohim-bary tamin'ny andro sabata zay fady indrindra. Amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto zao, mazava zay nolazainy Jesosy fa tsy tonga handravany lalàna Jesosy fa hanatanteraka, koa tohina ny fony jiosy raha nanao asa fanasitranana tamin'ny andro sabata Jesosy, antony tompo sabata izy. Ry hava malala,
ry fifoazana mandray zao ten'Andriamanitra androany zao. Mbola maro ny kristiana, mbola maro ny fifoazana, mbola raiky tapisaka amin'ny fombandrazana, ka hitazona tahaky nataony Jiosy, ka hitana izany sabata izany hoe veriny ho ambony. Tokana ny lalam-pamonjena dia Jesosy Kristy. Kristiana firifiry moa no mbola hita mitandroa sady ao anatin'ny fombandrazana no ao anatin'ny fanompoana ny Jesosy, mafana fo amin'ny fanarahana ny Jesosy, sady loalaharana koa amin'ny fombandrazana. Zavatra hita amin'izao ten'Andriamanitra anjaratsika eto zao, manahoana ny fiafarahan'ny olona amin'ny fanarahana ny Kristy. Maro no mbola mitandrona ny fombandrazana ka mifady ny andro alatsinainy sy ny alakamisy, tsy ho famoaham-bola aza, tsy fividianany zavatra hoeny an-tsena aza, tsy fanorenana trano aza, tsy fanaovana fandevenana aza, tsy fanaovana raha kory aza. Rehefa tonga izany andro izany dia ny alatsinainy sy ny alakamisy, ary mbola maro ny kristiana sy ny fifoazana mbola mitazona izany fombandrazana izany. Koa eto ary amin'izao ten'Andriamanitra izao, Jesosy indrindra manambara tena fa tokana ny lalam-pamonjena zay hamonjena ny olona rehetra. Tsy tonga eto soatanana hihanitsika ka te ahita ny soatanana, ka te ahita ny ambatoreny. Tsy izany indrindra no atongavantsika eto. Mazava zay lazaina tamin'ny maraina, toa olona marary tsika mitady amin'ny Jesosy. Jesosy aza manantona hitady hanasitrana ny marary, sy maika ny olona manantona azy, ary ahariharin' Jesosy amin'izao ten'Andriamanitra zao fa lehibe izany fitiavan'Andriamanitra izany olona izany. Koa raha tonga eto tsika, aoka hanana fo vaovao toy ny siny vaovao, toy ny lamba vaovao, satria izany indrindra no manambara fitoerany Kristy ao anatsika. Mazava ny lazain'i Jesosy fa manambara fahavelomana izany. Io indrindra no lazain'i Paoly, voaomby miaraka amin'ny Kristy aho, tsy zaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Hody tsika tsirairay mba nitondra ny tenin'Andriamanitra, mitondra ny lamba tsara sy ny vaovao, isika rehetra rehefa tonga any amin'ny toerana zay alehatsika. Misy tantara anankiray, rehefa avy namonjy fivoriana tsika fifoazana tamin'izany fotoana izany indrindra, zavatra niseho izany, dia niady toerana rampiandry sy ny zanaky fifoazana. Rehefa niady toerana izy dia hoy sofera, tsy handeha tobily toy raha tsy milamina hianareo. Tao koa dadapasy, meonetsy avao dadapasy mihohoky rehefa nahita izy mianaka miady. Dia misy ray aman-dreny anankiray mba niteny, rampiandry, izao ataonao zao tsy mety. Rehefa miady toerana aminao ny zanaky fifoazana, tokony hiala ianao. Dia nitodika ny pastora izy nifampijery, dia nandramby ny entany izy dia niala. Zay vao nandeha ilay fiara. Rehefa nandeha ilay fiara, zao ny zavatra niseho teny andalana, tonga ny accident, dia nivarina anakady
ilay fiara. Zao no zavatra mampalahelo. Ireo olona ao anatin'ny fiara dia tsy nisy nanahy akory, fa ilay olona anankiray zanaky fifoazana niady toerana io, izy irery no maty tamin'izany fotoana izany indrindra. Dia nitomany mafy ity mpiandry ity, tsy vitany any an-dalana nitomany eny, fa rehefa tonga any amin'ny toerana dia nifona mafy tamin'ny pastora, ka tsy anjarantsika ny mialy. Angamba fitiavan'i Jesosy ahy nahatonga ahy nisy nananatry eo mpiandry, tsy anjaranao ny hialy toerana amin'izany fifoazana, kay zaho ho ny maty io raha tsy nisy olona nampahatsiaro tena ahy. Ifonako amin'i Jesosy, kay mbola tian'i Jesosy aho, mbola tian'i Jesosy hitoriteny aho, mbola hanambara ny marina aho. Ny zavatra hita araky lazay tamin'ny maraina dia mampalahelo. Hody isika hamonjy toerantsika tsirairay avy. Rava ny tenin'Andriamanitra zay nitorina sy nambara ary nalahatra nandritra izany andro maromaro zany, noho ny ditra, noho ny ady, noho ny tsy fanarahana eny an-dalana. Koa androany ary mampianatra antsika ity tenin'Andriamanitra ity. Tokana ny lalam-pamonjena dia Jesosy. Hatsiaro very maina isika rehetra raha ny fahatombavatsika marobe amin'izao andrenesantsika zao tenin'Andriamanitra amin'ity fivoriana toby lehibe Satanana ity, raha tsy misy mitoetra ao anatsika izany tenin'Andriamanitra izany. Aoka isika samy hatsiaro tena, aoka isika hatsiaro ibebaka fa tena mpanonta tokoa isika rehetra, tsy misy avakavaka, manomboka amin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny kely indrindra, tsy misy marina eo anatsian'Andriamanitra isika rehetra. Koa androany amin'izao tenin'Andriamanitra zao mampitodika antsika Jesosy mba hiverin-dalana eo anatsehany isika rehetra. Androany Jesosy mampahery antsika amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Horaisitsika ho ampinga tokoa ny tenin'Andriamanitra, horaisitsika ho sabatra maranitra tokoa ny tenin'Andriamanitra, ka hanindrona ny fotsika, ka hitoeratsika amin'ny Jesosy. Koa amin'izao tenin'Andriamanitra zao dia lehibe ny fitiavana antsika rehetra mandray zao tenin'Andriamanitra zao. Tantara farany amaranako zao tenin'Andriamanitra zao. 50 kilometra miala ny Toliara dia misy tanàna atao hoe Andranondehoky ao amin'ny faritsiny Ankililoaky Manambotety. Mbola zaza 10 taona izahay tamin'izany fotoana izany, dia nisy ombiasa anankiray amin'ny tanàna Andranondehoky io. Tonga ny alahady nisy hafatra avy amin'ny pastora eo Ankililoaky, ka dadabeny ramatoany filohany sinoda ao Toliara ankehitriny io pastora Say Abrahama io. Tonga rava ny fiangonana, midodododo reto fianakaviana ombiasa reto. Zao ny resaky nataony, tonga eto zany pastora, mitady anao ombiasa agnarany Resio. Tseriky pastora satria ombiasa io lehilahy io, mitady ahy manao kory, mitady ahy, mitady anao hivavaky. Mbola eo antokotany ny kristiana maro, dia niteny pastora namango lakilosy, taitsy ny olo hoe ino zao hataira zao, dia nilazay ny pastora fa ombiasa Resio mitady pastora hivavaky, ka zay afaky hiaraka amiko handeha eo 20 kilometra miala ny Kiloaky io toerana io. Rehefa tonga teo dia niresaky igny lehilahy igny, zao nilazainy, zaho hoy nandesy ny lehilahy miakanjo foty zay an-danitsy agny, zao no nambarany tamiko, mboa hoy toera misy anao no afo be io, satria tsy mety nino iha, tsy mety nanaiky ahy iha, tsy mety nivavaky iha, tsy mety natabatisa iha, fa zaho haveriko anatany iha, misy pastora any Kiloaky hanao batisanao. Dia nifaly ny lehilahy igny,
rehefa nahatsiaro tena izy dia hoy ny filazany tamin'ireo zanany, aleonareo enan-kiloaka pastora. Dia hoy ny zanany lahy matoa, voadelira izy, miteniteny fahatany, hoy anakilahy io, tsy delira fa tena aleonareo pastora. Niteniteny, raha mbo te hoanako nareo, aleonareo pastora. Zay ro izy vo nihazakazaky nitondra sarety nangalaka ny pastora dia nandeha tokoa. Dia niresaky raha lehilahy igny, zaho pastora ny avy tagnandalatragny tataragniny araky ny filazako teo, ka mangataka anao aho hataonao batisa. Nitombahany pastora satria olo ambiasa heverina tsy ahazo zao fanjakan'Andriamanitra zao. Dia nitaterahina ny fanipaom-pivavaha dia natao batisa izy. Rehefa vita ny batisa, vita ny fanipaom-pivavaha, dia niteny izy, zao ny teny nataony: ho anareo zanako rehetra, raha te ho soa, raha tsy ho matika voa, magnaraky zao ataoko zao, mivavaky atao batisa tokoa hianareo. Rehefa maty aho, mbola velona miteny io, tsy azo atao eto ny fomban-drazana kijihe zavatra maro samihafa, tsy asiatoaky fa izao ihany no angatahako, asaonareo ny kristiana rehetra na kely indrindra hatramin'ny lehibe, antofa ny sakafony amon'omby raiky isan'andro, vary limogony, raha tsy ampy ampiana. Io ny teny napetrany. Ka rehefa tonga ny fotoana niala pastora, harivariva dia maty izy. Rehefa maty izy dia nangoriky reto zanany reto, nagnambara, dia nipohy na kilisy malahelo tonga ny kristiana, harivan'igny ihany dia handeha hamonjy fahoriana amin'ny toerana ndranodeoko io. Zao no zava-mahagaga nandritra ny fotoana 5 andro ny areta natory, tsy nisy fahazavana nampiasaina, tsy nisy jiro nampiasaina, tsy nisy petromax nampiasaina, fa izao fahazavana avy anan-danitra no nanazava nandritra io 5 andro amin'ny aritorina. Dia mipetraka tsara ny fanontaniana manao hoe: zaho kristiana vita batisa fahazazako, hankaia ny fiafarako, lehilahy mbiasa, 2 minitra ihany mahazo fiainana mandrakizay. Aoko handiny tena, aoko hieritseritsy asika rehetra, matoa tonga eto amin'ny toby lehibe sy tanàna, te hahita ny Jesosy, te handray famonjena, te hahazo fiainana mandrakizay, ary sa andrina ny fiakasany isika rehetra. Voninahitra ny hoan'ny Andriamanitra ray zay hatramin'ny taloha andrinako mandrakizay, aoko hivavaky isika. Dera laza voninahitra no atolotrainao ry Jesosy zokinay eo, amizao nanambaranao ity teninao ity: tokana tokony lalam-pamonjena hianao irery any Jesosy. Sokafo masom-panahinay, handray anao, handray ny teninao, hatoky anao mandrakariva. Tsy ho disy fanantenana ny fifoazana rehetra, fa tena handray fiainam-baovao, tena handray famonjena. Zay rehetra ambaranao eto dia hamboatra kitafo ao anatin'ny fonay ny fanahy masina ampitoerana zany teninao izany, ka hatsiarovanay fahasambarana sy fiadanana mandrakariva eo anatsianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.